iray amin'ireo distrika misy 5 iasany tetika asa padap na tetika asa miompana amin'ny fambolena maharitra amin'ny alalan'ny fanatotosana ny tontolo ivelomana ny eto Andapa. Ny PAGDP na ny drafi-panajariana sy ny fitantanana maharitra ny tontolo ivelomana no paikady apetraka ny tetika asa padap ho amin'ny fahombiazana ankehitriny. Eo ny fanarenanareo fotodrafitrasa ara-pambolena toy ny fahavitan'ny tohadrano misa 5. Anisan'ny tohadrano manondraka lemaka 400 hektara eto Tanandava. Mamelona tokantrano 100 izay misy fikambanana mpampiasa rano AU2. Ty barazy ty zany raha taloha dia ohatry tsy zarizary. Amizao izy zany tena ampy tsara zany le rano manondraka le tanimbary mandeha amin'ny 100 hektara. Dia fahita tena fa miakatra zany le vokabary. Amboly varindroa zao zahay. Mitovy ihany zao le fambolenay vary na mitongo na amin'ny ririny. Ya noho ny fampian'le rano zany noho ny fahavitan'le barazy. Matsiaro tena ho tompona andraikitra ireo tantsaha mpampiasa rano ka rafitra manao asa tana maro amin'ny fanadiovana lakan-drano. Manoloana ny fiovaovan'ny toetrandro misy ny fiarovana ny tontolo iainana iarahana amin'ny tetika asa padap miaraka amin'ireo mpiara-miompona antoka aminy iraisam-pirenena sy ireo VOI vondro ny olona eny ifotony. 27 hektara ankehitriny ny velarana tanety na ireo faritra amin'ny solampy vita fambolekazo isan-karazany ary 27 hektara ny velaran-tany vita fambolena hazo fandrehatra sationany ny eto amin'ny sandrika Tanandava ity. Tany zanakazo vavety misa 450 miaraka amin'ny fampitaovana azy no ezany tetika asa padap aparitaka any amin'ireo komina misa 420 iasany ato amin'ny Kove Tanandapa. Anisan'ny tena manandanja ny sehatry ny fampiroboroboana ny fambolena indrindra ny volovary. Tafiditra aty amin'ny lemaka Andapa ankehitriny ny fampiasana ny milina arifomba natao anetsana. Mahavita velara-tanimbary 2.5 hektara ity milina ity ao anatin'ny ray andro. Elany andrasana ty avantage be ty zany. Misy décalage be am'le taloha zany izy satria vetivety izy dia tonga dia vita. Hita izy fa be zany le elanelan'le fotoagna entigny magnano le asa. Taloha zany olo mandeha misy 10, 720 karamena. Zao zany antegna zay raiky zany efa mahavita azy. Nandriketsa ampiasaina azy misy fomba fikarakarana azy manokana, ny fomba fampitsomoana azy amin'ny alalan'ny fampiasana ny germoire biodégradable. Fiaraha-miasan'ny tetika asa padap amin'ny sehatra tsy miankina betsaka ny tombony azon'ireo tantsaha. Le fitombon'le zanabary zegny rehefa mamafy manao fafindrazana le mahazatra antsika teo aloha misy vôlagna raiky 30 jours zegny ave afaka manetsa. Fô amin'izao dia 9 andro dia efa mahavita manetsa. Ary le fanjarian'le vary le zanabary koa izy eo amin'ny fitoarany amin'izy efa manjary teo amin'ny taloha zahay mahavita tia manano andrana boka zahay am'le zavatra atao. Magnisa zegny zahay am'le zanabary izy efa matoho 7 ka 20 izy eketsy amin'ny ketsa-tagnana rehefa matoho le zanabary izy matoho. Fô rehefa nanao ketsa masiny zahay dia 5 ka 15 zegny le zanany. Toy izao ny valatahaka maneho ireo fepetra rehetra takin'ny fitombon'ny vokabary. Tantsaha mivoatra no manao ny andrana eto ary azony rehetra liana jerena. Fa toy ny lalan-drà mamelona ny lalana. Lalantany mirefy 4 kilometatra zao no vita eto Tanandava sy Ambalafary ato amin'ny distrika Andapa. Velombolo ary tena afa-pahasahiranana ny mpampiasa ny lalana. Le olana zany taloha zany tena sarotra be le famoambokatra ato. Fa izy amizao dia efa milamina. Misy tombotsoa be mihitsy zany ny vitan'le lalana zegny. Dia tsy taraiky zay miasa ave faly koa zay tsy miady gotra eky zay amizao. Andalam-panamboarana ihany koa ankehitriny ny lalantany mirefy 5 kilometatra mampitohy komina maromaro ato amin'ny lemaka Andapa. Miroso ho amin'ny fampitombona ny vokabary sy ny fikajiana ny tontolo iainana aty amin'ny lemaka Andapa ny tetika asa padap izay eo ambany fehin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana.